esorana sonia mikasika ilay motion de censure zava-dehibe ary tokony ho enona ny hevitry ny vahoaka ho ny APM. Vita amin'ny tanàna Irena Kibontany, Gaboraraka antapitrisany vola tsy tafiditra tao amin'ny fanjakana. Tsy azo iainana ny fofona, miverina manatitra fako ety Anosipatra indray ny fiarabe ny komina. Talata 7 ny volana Desambra ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavany amin'ny amin'ny takariva ity. Manolotra ny araba eto amin'ny kilasy eto mikivavy manasa anao naraka ny fotoanany vavahatra amin'ny farany. Tsy misy azo antenaina intsony izao gouvernemanta mijoro izao raha ny fanehoan-kevitra itoavana halambo mahay mpamakafaka politika raha nitondra ny heviny mikasika ny fanambarany filohan'ny antenimieram-pirenena. Fifampijabahana andraikitra sy fanisaka tsana lalam-pandroenana no manjaka amin'izao fitondrana mijoro izao ho iatran'ny fanehoan-keviny. Avitra solondraibe sy tokitra marla. Ny safidiny anoana ny filohan'ny Rajoelina ny filohan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fanambarana izay nataony omaly teny Tsimbazaza. Maro ny fomba fijery ara-politika sy ara-pitantanana andikana ireny zava-misy ireny hoy ny mpanao politika maro. Maneho ny tsy fahamarina toerana eo amin'ny fahefana rototo ireny zava-misy ireny hoy ny mpanao politika ary fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ihany koa ny fanafoanana ny fiaonana tokony notanterahana teo amin'ny antenimera sy ny gouvernemanta ireny. Mahagaga fa ny filohan'ny repoblika zany no patron ny député. Raha ohatra tena tsy manjaitra mihitsy zany le motion de censure 5-1 na tena tsy misy tohany sanatria dia tsisy ilana assemblée nationale atsony mihitsy zany satria izay tenen'ny président zany dia ekena daholo. IRD nanao soni an'le fitsipaham-pitokisana zany dia hitantsika eo na hiverina moramorana ny filoha ka hanao campagne électorale ao anazy na tsy araka amin'intsony dia dikan'izay hosahirana kosa aloha ny filoha candidat raha candidat izy zany dia Andry Rajoelina. Raha izao gouvernemanta efa mahazo ny fitsipaham-pitokisan'ny solombavambahoaka 5% izao tsy isy tokony antenaina intsony ho iatran'ny fanazavana. Raha ny vahoaka malagasy aloha zany dia aloha tsy eritreretra intsony mbola misy fanantenana ao anatin'ny 6 volana kasika amin'ny gouvernemanta marina fa tsy niongana ilay izy fa efa nizaran'ny filoham-pirenentsika hoe tsy maintsy miova foana isaky ny enim-bolana dia hitantsika eo fa raha ny tokony izy aloha tokony miova eo anatin'ny enim-bolana. Manaraka koa voatery izy anao anolo ny ministry ny raharaham-bahiny voatery izy. Hery lehibe ho an'ny mpanohatra ny fisian'ny atokotiko Madagasikara ao anatiny ka mila mijoro sy maka ny toerana eo anivon'ny antenimera mba hisian'ny fifandanjahakely eo amin'ny fitantanana. Ny mampitabataba ny mpanohitra dia hoe tsy mifandanja ny hery politika ny mpitondra sy ny mpanohitra, ny vola ny hery ny mpitondra sy ny mpanohitra, ny filohan'ny repoblika izay efa manao fampielezan-kevitra sahady. Dia manontany tena zahay mpanohitra hoe maninona raha tsy alaina ilay toeran'ny filohan'ny mpanohitra ao amin'ny assemblée nationale sy ao amin'ny sénat satria zobanay io. Ka io zany no tiana ny tsara maka azy voaloha. Tsy ho tafavoaka intsony izao fitondrana izao ny raha zava-misy sy ny fitantanana no jerena. Ny malagasy miambiletika anaty lavaka lalina, ny famonoana afo mandeha ihany. Adino tanteraka ny olana sedra ny isam-batan'olona fa totombontsoa manokana ihany no mibahana ao anatin'ireo mpitondra. Mitohatra araka izany ny fanehoan-kevitra mikasika ity raharaha eny anivon'ny antenimieram-pirenena ity sy ny resaka motion de censure na itsy ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko politika madiona ny APM androany raha nilaza fa tokony ho ajainy ireo solombavambahoaka ny vahoaka malagasy nametraka azy ireo teo amin'ny toerany alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Mbola nanamafy ihany koa ity mpanao politika ity fa tsy tokony ny vahoaka malagasy ihany no hijinja ny adalany mpitondra. Mialy Rary Nombana sy Manora Andriamalala. Nisafotofoto tanteraka ny mikasika ny raharaha fitsipaham-pitokisana na ny motion de censure eny anivon'ny antenimieram-pirenena raha noheverina falany mikasika ity fitakiana ataon'ny solombavambahoaka any amin'ny tokony ialany premier ministra ity noho ny fahatsapana fa tsy manderaka ny tokony izy mihitsy ny asan'ny gouvernemanta. Ankehitriny misy indray ny filazana afa tokony anarany soniany amin'ny tsy fanekena motion de censure io ireo solombavambahoaka nanaiky ny roso amin'izany. Na intsy ny sekretera jeneraly ny antoko politika Madiora Nilaza afa tokony ankanevitra ireo vahoaka ny fidy azy tany amin'ny faritra nahalany azy anisy solombavambahoaka mieritreritra ny anao izany avao mandrefa napahan-kevitra. Nanao motion de censure le solombavambahoaka dia hevitra ny vahoaka izay. Tsy tampoka teo indray
misy hoe andeha iretirer signature zany hoe analan'ny soniany atao anatin'le motion de censure efa nantany an'le vahoaka na alany an'le solombavambahoaka ve le solombavambahoaka manana eritreritra iretirer an'le signaturany. Misy le suspicion de resaka sonia nangalarina iza le solombavambahoaka nangalatsony efa manjaka ny insécurité ao anatin'le androm-panjakana satria ny antony ny solombavambahoaka samy solombavambahoaka ao anatin'ny antemera-pirenena zany mifangalatsony efa notifié ny solombavambahoaka rehetra notifié avy amin'ny filohan'ny antemera-pirenena fa lasa ny zavatra misy lasa hoe misy super président de l'Assemblée nationale satria misy baiko zany hoe retirer indray le motion de censure de ho retirer ny panina indray ve zany le motion de censure efa tafapetraka le androm-panjakana zany tsy manana fahaleovan-tenany ary efa manjaka eto a Madagasikara zany ry vahoaka malagasy ny atao hoe crise institutionnelle. Tsy takona fenina intsony any koa ny ady trano misy eo amin'ireo sampikamana ao amin'ny atoko IRD raha tsy laza afa-tsy mifanala-baraka nandeha tao anatin'ny fandarana iray taminy anao manjerim-panjakana. Ny vahoaka trano mijinja ny adalany ireo mpanaradiany filoham-pirenena ho hiatrany ity mpanao politika ity. Io resaka ady atrano tsy voatery mihitsy ny hoe ho aseho vahoaka tahaka ireny satria androm-panjakana zany misy lanjany zany fa manjary lasa fanaboridanana ny raharaha anatiny ao anatin'le androm-panjakana na reny resaka hoe campagne de dénigrement reny ara tsy tsara tao tsy idiran'ny vahoaka tsy mandady arina reny afera ireny fa lasa ohatrany hoe média ho an'ny ministeran'ny kolotsaina serasera rery ve ilay hainao manjery TVM. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia niompana betsaka tamin'ny raharaham-pirenena ny zavanitranga taorian'ny fitsipaham-pitokisana teny amin'ny antenimera-pirenena ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity mbola mipetraka ve ny toerana ny solombavambahoaka voafidim-bahoaka. Asan'izy ireo no tena ataony avy amin'ny TGV sy IRD izay no novelabelariny ny fandaharana sy ny solombavambahoaka Rambosalama Emilia sy ny mpamakafaka politika androany. Mamintina amintsika ny andindininy izay ary Iravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Enatreo masony izao tontolo izao ny zava-misy eto Madagasikara sy ny fomba fitondran'ny filohan'ny firenena. Politika maloto no ataon'ny mpitondra ary lasa fitaovana tsy toteny ny solombavambahoaka indrindra ireo maro anisa fa ihany koa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay samy eo ambany vahoany mpitondra fanjakana. Mampanahitra amin'ny ho avy ny fifidianana amin'ny 3 sy 2 arivo. Raha misy zavatra tsy mety taon'ny filoham-pirenena anjaran'ny député manao anjany manonga anazy miteny azy fa tsy anjara ny filoham-pirenena ka zay teneniko hoe c'est la honte fa de tena hoe ino ty ataon'ny premier ministre malagasy ty ino ty 105 de mbola mijanonao ino ty ataon'ny filoham-pirenena ty de andeha mijabaka ary ronirony mamaky ny constitution hoe ary fantany constitution gasy io de zay zany de mazava be zany le izy hoe zao le Madagasikara fa de tena miasa saina izy zany ny PDF mpamatsy vola communauté internationale fa hoe tena tsy intsony ty zavatra miseho any Madagasikara ty fa dia mbola ramatoy Lazary Masoko Christine indray no asaina manao miantso fitoniana fa ianao nga naeno ny exécutif zay atao hoe izy no niantefany le motion de censure ngano mba naeno an'ny filoham-pirenena am'izao fotoana io hoe miteny hoe fitoniana nanteny amin'ny prime ministre fa tsy ny ataony any fa Lazary Masoko Christine no fa fatrarany rehatra de io tsy crédible tsony raha ny exécutif malagasy am'izao fotoana zao tsy inona tsony vitany irako mena azy hoe hitondra malagasy any amin'ny fampandrosoana hitondra ny ahitana zany hoe fifidianana tena mady io zany amin'ny 2023 ary hoe tena mba hoe tena tana malagasy ny asa fampandrosoana ataondro zareo tsy misy an'izany tsony tsy crédible tsony io. Mampametra-panontaniana ihany koa ny toy ilay fitsipaham-pitokisana teny amin'ny antenimera-pirenena ny antikitiko Madagasikara no niatombohan' izany ary mbola angataka izany. Etsy ankilany mbola fanontaniana mila valiny ihany koa ny toeran'ireo solombavambahoaka IRD. De tapitra treo ve ho an'ny solombavambahoaka zay verina fa mpanao lalàna mahafantatra ny lalàna engagé ny procédure iny raha iny tsia mino isika fa isaina lavitra ny solombavambahoaka ary afaka heritreritra sy andika ny aminy hoe efa teo ampialantananay efa no ajanay daholy
ny pitsopitsony rehetra amin'ny fomba mampanao fa maninony zay eo amin'ny fahefanay no tapenana tsotro zao sanatriny zany ka tongobolo sady tsy afaka miteny no tsy afaka mampiasa ny fahefana ho danger ambadika zany adevitra rehetra zany ange de zao hoe tsy afaka hampiasa ny fahefantsony ny solomavam-bahoaka satria iny ara no nataony mpanatateraka azy dikany koa inona mbola ilaina n'le constitution zay efa nao tao tapis ka le fanjakana raha tsy natadidy akory ny hoe 11 décembre ange 12 taona le 4e république tsy tadidiny zany inona ny nataony communication omaly nindrotsahany andrajo lobe ny tanàna nataony communication fa tsy lay lalam-panorenana zay a nandany iny vola tamin'ny 2010 tamin'ny tetezamita alainy resahana nanaovana nanaovana conférence nationale teny sesi vato lainy tahena sur mesureny ahafahany mirotsaka natao 5 taona ny fahafahany filopelenena mirotsaka de no asarotana ny fomba ahafahana manova lalam-panorenana sy ny endriky ny empêchement ary ny fahafahana manenjika tompona ndraiky mpanjakana ambony zay ngeny eo anatin'ny lalam-panorenana io e ngamba nisy fanambarana kely korony nataon'le ministera ny serasera sy ny kolotsaina ngamba nisy fanambarana kely akorony nataony teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika hoe de miaraba mivoaka malagasy fa feno 12 taona androany ny repoblika fahaefatra nanao fanambarana kosa androany teo anivon'ny FFKM ary nampahafantatra fa tsy manome alalana na fankatoavana vondrona na société civile na antoko politika anomana na hiatrika fampionana amin'ny anaran'ny FFKM. Ny fanasana na ny efa nampiasana ny anaran'ny FFKM na kasaina nampiasana ny anaran'ny FFKM kanefa tsy nahazoana alalana avy amin'ny filoha am-piangonana 4 amin'ny rahalahy angatan'izy ireo ny anatsarana izany. Tsy afaka miteny na maneho hevitra amin'ny anaran'ny FFKM ireo izay mandray anjara amin'ireny fionana ireny fa mijoro amin'ny anaran'ny tenany amin'ny maha olom-pirenena azy. Ny zara roa mazava tsara kosa ny tatitra izay nataony fitsarana momba ny kaonty tetsy Anosy androany. Teo ny gabraraka ao amin'ny fitantanana ny arena kibon-tany toy ny volamena fa nanambara ihany koa izy ireo androany fa mbola maro ny gabraraka sy ny fomba fiasa mila arenina ho hiatrany ny tatitra. Avitra Solondraibe sy Tahiriny Aina. Heverina tafiakatra 27 tapitrisy ariary ny fampidim-bola vahiny ary 5 tapitrisy ariary ny vola tokony hiditra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana noho ny gabraraka amin'ny fitantanana ny sehatry ny arena kibon-tany indrindra ny volamena araka ny tatitra ny fitsarana mpanaramaso ny kaonty tao anelanelan'ny taona 20 sy 20. Teo koa ny lesoka hita teny anivon'ny fitantanana nataon'ny komuna sy ny fitantanana eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Isany nanaovana ny fanadihadiana lalina ny tao Betsibo izay ahitana mpisehatra sy fitrandrahana maro ka nanamarinana izay tsy fisian'ny fanaraha-maso ara-dalàna ataony eo anivon'ny komuna sy ny agence nationale de la filière en or na ny anor izay. 4.5 taona be izao no elanelan'ny volamena mivoaka araka ny voarakitra ny firenena mikambana. Voarain'ireo mpanjifa sy ny volamena mivoaka eto amintsika tao anatin'ny taona io hatrany. Maro ny tsy fetezana hitantsika teo na mikasika ny resaka fitantanana amin'ny volamena zany na mikasika ny fanombanana ny resaka politika mpanjakana mikasika ny fidiovana sy ny fanadiovana izany indrindra fa mikasika ny fanatanterahana ny teti-bola mpanjakana 2024 amin'ny alalany letsina hoe lalàna fandravonana na loi de règlement ary tsy ambany zany any koa zany a ireo mikasika ny fizarana ireo ristourna izay miverina makany amin'ny komuna zay tokony azo an'izany. Raha mikasika ny volamena manokana dia hitantsika fa ino asiko tsindry kely satria fantatritsika tsara fa ny volamena zany dia maro betsaka eto amin'ity Madagasikara ty eto amin'ny tanindrazantsika ty fa dia malaza tsy nanao ohatran'ny vilitsahoana satria nahoana raha jerentsika fotsiny tamin'ile natolotra teo dia misy ny elanela be dia be amin'ny ireo zay nodeklarena na ny voasoratra ozintsika sy ireo zay hitany any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsika tsara fa ny fahavoazana amin'izay dia azo tombanana any amin'ny 7.7 miliara ariary raha ny resaka vola devise fotsiny resahana. Tsy teny amin'ny vola resaka recette sy ny zay resaka ristourna tamberina mbidy zay tokony verina any amin'ny komuna fa dia efa azonareo an-tsaina ny fahavoazana be amin'izany. Misedra olona mitety-bola ihany koa ity androm-panjakana ity raha ny tatitra izy ireo.
nanomboka ny taona 2012 no nizara roa ny lalan'ny teti-bolan'izy ireo ary tsy nahitana fitombony raha ny tombo avy roa eny kosa ny teti-bolam-panjakana ankapobeny hatramin'ny androany. Miankina mitateraka amin'ny fanampian'ireo mpamatsy vola toy ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena no ampandehanana ny raharaha eo anivon'ity androm-panjakana ity. Eo ihany koa ny tsy fananany fahefanana araka ny fanadihadiana amin'ny fampiaran-dalàna amin'ireo manao ny tsy mety. Manana tolo-dalàna izy ireo hanatsarana ny fomba fiasa. Interview. Azo lazaina aminareo tsotra fotsiny raha teny mahitsy azy zany fa anisan'ny atsarainay zany dia mipaikady raha ilo anankiray ao anatiny eo. Ny faharoa ihany koa dia mifanitarana ny zany antsoina hoe asa zay tokony ataon'ny fitsaran-makonty zany. Raha fotsiny teneako anareo zany zao ohatra zay tena nivoan'ny rafitra zany any ivelany satria ny teny any ivelany ianao zao raha ny antsoina hoe bonne pratique au niveau international mikasika reto hoe organe supérieur de contrôle des finances publiques dia fantatritsika tsara fa ny Cour des comptes ndresahana ny Cour des comptes rehetrarehetra amin'ny ankapobeny 7 dia ny mampiditra ny antsoina hoe discipline budgétaire ao anatin'izany fitsarana momba ny compte zany. Raha ny ray fotsiny ohatra nareo ny Maroc zany zao dia ao anatin'ny rafitry ny fitsarana momba ny compte misy ny conseil de discipline financière et budgétaire. Eto Madagasikara dia mbola lavitry ny afo kitay satria ditanareo tsara fa mitokana ny discipline budgétaire eto Madagasikara le CDBF sanatria tsy namana daholo ny mpinamana daholo anatin'ny fitsirihana manao fitsirihana fa manontany ianao dia valeko ny tokony izy tokony ho chambre anankiray ao anatin'ny Cour des comptes ny conseil de discipline financière et budgétaire afahana manaraka tsara ny antsoina hoe chaîne na dépense hozy tsika miala avy any amin'ny mpanalalana ara-bolana teo ordonnateur dia miafara any amin'ny mpandovola raha antsoina hoe comptable public. Amin'izao fotoana izao dia mifototra fotsiny atao amin'ny comptable public na mitahiry volam-panjakana. Tsy afaka izay no miakatra makaty manasazy ny antsoina hoe mpanalalana. Nefa rehefa jerena ny fandikan-dalàna mikasika ny tanam-bolam-panjakana dia amin'ny ankapobeny dia miala avy aty amin'ny mpanalalana ny zavatra rehetrarehetra. Nandritra ity tatitra ho an'ny taona 2022 ity hatrany dia nilaza ny filohan'ny fitsarana momba ny kaonty fa isy atsoatsy ny famoahana ny régime de l'or ahafahany rehetra misitraka tombotsoa amin'ity arenan-kibon'ny tany ity. Mila jerena ihany koa ny fanatsarana ny fandefasana ny teti-bolam-panjakana mialoha ahafahana mitondra fanatsarana sy tsikera fa lesoko efatrizay ny fahatarana izy ity ka zary asany maika hatrany ny fandinihana izany. Iazo any lalam-pirenena fahafitiny kosa indray isika tao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity satria dia nizotra tamin'ny lalam-pirenena iny androany filoha-mpanorana atokitiky Madagasikara niantsoantsony amin'ny tokony iverenany amin'ny fitondrana moa ny olona izay sendrasy tamin'ny lalam-pirenena iny. Mitatitra amintsika ny andindiny izay ary ny Zavandremahefa sy Mathieu Prince. Mbola raiky tapisaka ao an-tsain'ny hitantsika malagasy any zava-bitany Filomary Karavalomanana fony izy teo amin'ny fitondrana. Na vita be ary nanampibetsaka ny hitantsika malagasy tokoa mantsy ny tenany ka nahatsapa fandrosoana avokoa ny 80 isanjato ny hitantsika malagasy tamin'izany. Amin'izao averevitra tanteraka ny hitantsika tsy mba misy pia ary tsy mba misy ny tohana avy amin'ny fanjakana. Ambany dia ambany ny vidim-bokatra haka tsy maraka intsony ny eo ampelantanana entana hivelomana sy karakarana ny ao an-tokantrano. Tsy mianatra ny zanaka ary zara raha misy sakafo hoanina ao an-tokantrano. Ny haino ary ny tafa ny vantana tamin'ireo tantsady teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny moa androany ny Filomary Karavalomanana. Vary zay agnay amin'izao mividy 700 nefa rehefa fararanay dia manjato efa 100 ny kapoaka. Tena sahapy ny fidiram-bola, tena sahapy satria agnao sy mamoaka safiry sy avy ny fararanao mora dia rehefa mividy agnao amin'izao dia lafo be mihitsy nefa agnao sy mamoaka agnao sy manana fidiram-bola ho raha dia izao keto manaovana faribaritsy reto. Dia sara fa mianasa ny ankizy, sara fa mianasa. Dia sara ho fa avy an-dakilasy agny satria ny mandoa sarany amin'ny mampiditra ankizy mianasa. Mandoa sarany, mandoa tiroagna rehefa mampiditra mpianatra. Miaraka tamin'ny dady reo taloha tsy nandoany. Tsy nandoany izany, mahazo kitapo tsara be, mahazo zavatra hianaran'ny mpianatra manontolo tsisy fidinaina kely azy. Ka zay mahatonga anareo tsy maintsy mitady vahaola antsika ny lalàna fahasairana vokatra zao. Tsy mahatonga anaty mijery zava-misy marina dia manontany. Lohalaharana ary laharam-pahamehana tao anaty programa an'asa ny Filoha Ravalomanana tokoa mantsy hatramin'izay ny fijerevana manokana ny fiainan'ireo tantsika malagasy. Izy ireo tokoa no fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara ka rariny loatra raha tohanana sy omena tosika ho ny Filomary Karavalomanana. Miandry ny fiverenanao izay Président
milanao zahay dada sombony tamin'ny antsoantso nataon'ireo mponina sitatsa nandalovany izay tena milala-pirenena fahafito iny izany tamin'ity androany ity. Hitanay dia nihirsahany maro karaha-valamanana indray fividiananay azy. Hetanay zao tena hitondra ny firenena ankizy-pô-pahadiovapony ny sosialy sy ny fandriam-pahalemana. Raha roa gazy io zany tena io fotom-piainanay sika olombelogna ny fandriam-pahalemana sy ny sosialy mbahoaka. Ka raha izao ro milamina sara vailogna sika miatagna. Somary hiverina kely eny anivon'ny anteny miaram-pirenena isika ato anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia nolan'ny solombavam-bahoaka teny anteny miaram-pirenena io ariva io ny volavolan-dalàna ife ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 rehefa nasiany loholona fanitsina. Fandiniana fanindroana araka izany ity nataon'ny solombavam-bahoaka androany ity ary neken'izy ireo izay fanitsina nataon'ny loholona izay fantatra mofa nandritra ny fitaom-pivoriana dia nivoaka ny efitrano ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Asinandria malala sy tahirinaina. Nomen'ny solombavam-bahoaka fitenenana ary navela nitondra fanazavana tamin'ireo mpanao lalàna tetsy Tsimbazaza ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena Ramatoa Rindra Asombelo raha toa ka tsy navela ny teny ary nitsomena fitenenana mihitsy i Francis Turbo taliany jeneraly ny kolotsaina izay tanakavanan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatina Rakotona Zafy tetsy amin'ny anteny miaram-pirenena. Notoniana fandroany tetsy Tsimbazaza mantsy ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 rehefa avy nasian'ireo loholona fanitsina. Fiatsika izay mampiseho fa lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Tim satria efa hitan'ireo solombavam-bahoaka io fanitsina tokony natao io saingo lavin'ireo solombavam-bahoaka ihany izany kanefa rehefa ny loholona no nanao fanitsina dia zarolany indray izany rehefa tonga fandroany tety Tsimbazaza. Avokany tsy niray petsapetsa tamin'ireo solombavam-bahoaka namany ny député Tim ka nivoaka ny efitrano. Efa mazava be ny efitra zay tsy mifidy an'io loi de finance io ka logika rariny sitsiny raha mivoaka zay satria zay ve andeha mbola anangatanana indray efa zavatra efa mitsipahanay. Mazava io efa efitra mivoaka atao anatin'ny travaux de commission fa nahagaga moa zany fa ny député dia ohatr'izao foana rehefa ao anatiny ao izy mipetraka ohatran'iny dia hoe tsisy fanovana fa rehefa ohatrany hoe avy any amin'ny Sénat indray izy dia misy fanovana efa hitanay iny dia lasa ny Sénat nanao izy dia nanaiky indray zay tena ty zavatra tiako toton-javatra ka dia aloha vahoaka ny tsara fa zao foana ve ny hitondrana an'ity firenena ity. Totosa androany ariva ihany koa ny fanomezan-dalana indrambola anamboarana ireo lalana simba eto amintsika ka nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka izany. Teto dia nomen'ireo solombavam-bahoaka anjara fitenenana ihany koa ny ministry ny asa vaventy tsy nisy sakana tahaka ilay niatra tamin'ny olony Lalatina Rakotona Zafomaly. Nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka kosa no nanao fihetsika hafahafa tamin'ny ministry ny asa vaventy Jerry Atrefindrazana toy n'ilay raharaha fitsopaha-pitokisana. Maneo mibaribary izany rehetra izany hafavaky ny ady eo amin'ireo mpikambana anatin'ny governemanta sy ny rafitra mpanao lalàna eto amintsika rehefa jerena sy fakafakaina ireny tranga tena nivon'ny anteny miaram-pirenena andro vitsivitsy ny fanesy ireny. Teo mampiseho fa miady an-trano ny sampanohana ny filoham-pirenena dia ny ekipa ny Lalatina Rakotondrazafy sy ireo mpanao lalàna etsy Tsimbazaza.
Nanatanteraka hetsika fanaovana kopy faobe miaraka amin'ny distrika Ambohidratrimo sy ny komina Rahavaviny. Ny teo anivony ny komina Talatamaty sy ny komina Ambohitrimanjaka. Ny zotraraka ny tokony ho izy avokoa ny fikarakarana izany jugement supplétif izany. Miala Ranombana sy Manora Andriamalala. Raha nanjavozavo sy nafenipenina ny mikasika ny fikarakarana jugement supplétif tany amin'ireo komina sasany, ny zotra-tsaka sy andavany kosa izany tamin'ny ankapobeny ho an'ireo komina tantany ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny Tokotim. Anisan'izany ny teny anivon'ny komina Talatamaty sy ny komina Ambohitrimanjaka. Ireto farany izay nanatanteraka hetsika ny arahana tamin'ireo komina manodidina sy ny distrika Ambohidratrimo. Voaja avokoa ireo dingana rehetra tokony lalovana mialohany sy tranon'olom-pirenena iray izany kopy sy karapanondro izany. Nandeha indroa miantaona ny hetsika fanatanterahana ny fizarana ireo kopy sy karapanondro faobe ireo. Ny varaiky amin'ny folo ny volana Novambra sy ny voalohan'ny volana Desambra no nanatanterahana izany ho an'ny komina Talatamaty. 720 ny sitraka kopy faobe, raha toa olona 770 kosa no nahazo karapanondro teo anivony ity komina ity. Mandeha ara-dalàna tsara satria ny olona rehetra izay tonga tao dia nanao fangatahana avokoa, ary nisy ireo etape izay natao, misy ny recherche infructueuse, toa ny nanao fanaovana examen somatique, ary ny fitondrana ny certificat de résidence ihany koa dia tsy maintsy napetraka ihany koa tamin'izay. Teo ihany koa ny fitondrana ireo témoin anaovana an'izay kopy izay. 12 volana Novambra moa 7 no isan'ny olona nanatanteraka izany, ary tamin'io ihany koa dia izay efa nahazo an'ilay kopy tonga dia karakaraina karapanondro. 1er Desambra ihany koa dia olona 730 no nanatanteraka izany kopy izany raha teto amin'ny komina Talatamaty. 770 ny olona nanatanteraka izay karapanondro faobe izay nitanterahana ny 9 Desambra teo. Hetsika izay niarahana tamin'ny distrika ihany koa izy io. Ny fahavalon'ny volana Novambra kosa no nanatanterahana ny andriany voalohany tamin'ny fikarakarana sy ny fizarana izay kopy sy karapanondro faobe izay ho an'ny komina Ambohitrimanjaka. Olona 30 no nahazo izany. Notanterahana androany 17 volana Desambra kosa ny andriany faharoa, ka olona mandrinina 70 isa no vinavinaina azo izay karapanondro izay. Tsy mionona fotsiny tamin'ny hetsika fanaovana kopy sy karapanondro faobe niarahana tamin'ny distrika sy ny komina hafa io anivon'ny komina Ambohitrimanjaka, fa mbola nanatanteraka hetsika manokana ho mahazo ireo samy rery ahafahan'ireo olona ao aminy misitraka maimam-pona avokoa izany kopy sy karapanondro faobe izany. Komina Ambohitrimanjaka manokana zany zao dia manao jugement supplétif zahay parallèle amin'ny mihitsy ho an'ny olona latsaka 70 taona zany afaka telo na efa taonao mba tsy hisy zavatra ohatran'izao tsony manjoina anivon'ny komina. Tamin'ity taona ity fa nanao première vague tamin'ny resaka kopy faobe jugement supplétif ho an'ny latsaka 90 taona zany dia nanana kopy teo amin'ny 570 sy 900 teo ny zaza nahazo kopy tamin'izay. Dia rehefa nandeha moa zany dia jerena ilay statistika tany misy mbola misy any dia olona izay tsy manana kopy dia misakana ho an'ilay zaza ihany koa zany sakana ho an'ilay koa hanao karapanondro amin'ny taona manaraka indray. Nanao koa zany zay jugement supplétif ho an'ny latsaka na 70 taona. Dia zany hoe feno 20 taona izy zany amin'ny 2023 tonga dia afaka mba manao karapanondro ara-dalàna. Tena mabetsaka ny olona tsy manana kopy atanaty komina Ambohitrimanjaka nge le vahiny avy any avelany mioromponenana eto komina Ambohitrimanjaka. Raha ny eto anivon'ny Ambohitrimanjaka manokana aloha azo lazaina hoe tsy misy osoka angambany fa mandeha amin'ny ara-dalàna tsara fanaovana kopy karapanondro faobe. Pejiny sosialy dia miverina manatobo fako ety Anosipatran indray amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy azo ihainana ny fako sy ny fofona maimbo manamorona ny toerana izay miantraika mivantana amin'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny mponina manodidina. Velon-talana araka izany izy ireo manoloana ny zava-misy. Miala Ranombana sy Manora Andriamalala hatrany. Tao anatin'ny 3 andro teo izay miverina manatitra fako amin'ny taona ety Anosipatran indray ireo fiaraben'ny komina Antananarivo renivohitra raha nitsahatra tao anatin'ny volana vitsivitsy izany. Maimbo tanteraka ny tanàna ary raha ny voalaza azy dia tonga hatrany tosy mihitsy izany fofona mantsina izany. Ny fofona izay efa tsy azo ihainana intsony fa manaratsy endrika ny tanàna ihany koa ny fahitana ireo zordira mivangongo sy miparitaka eraky ny arabe. Miferotrana ireo mponina eny manodidina manoloana ny zava-misy satria dia miatrika avetrany any amin'ny toe-pahasalaman'ireo zaza sy ireo olona ny fofona teraka ireo fako mitoby ireo.
Ho an'ireo mpivarotra hani-masaka aza moa dia efa miditra fahatantoka tanteraka satria tsy misy intsony ny mividy ny entana vokatra ireo lalitra mivezivezy sy miparitaka rehetra eny. Ny fiantraikan'izy ity zany le fofona maimbo dia ao daholo le bibikely majinijinika parasy, kongona, voalavo, ny aretina koa ohatr'izay. Efa teo zao efa narary daholo zay efa mba sitrana ilay ankizy le tsaboina teo dia zao misy an'io ilay dia tsy ilay izay azo an'ilay ankizy kely amin'izao. Dia ny lalitra koa eo mivokatra be rehefa kelikely eo zao mandrobina be dia anaty sakafo n'iny. Izay moa tamin'ny herintaona zao zany nanao fangatahana dia ohatrany tsisy ny raharaha nefa izay. Ry zareo tsy napafantatra fa tonga dia arindry zareo fotsiny ilay izy. Fa lehibe tanàna no teny hoe tsisy tanàna eo an'ilay fanariana fako. Fa tsy haiko fieritseretana ilay hoe sary vongana sa hoe mahita anay mavomavo kely sahirana ohatran'izao ve zay dia atao tsinontsinona ohatr'izao ilay fahasalamana maha olombelona anay. Mivarotra tsy mandeha mihitsy. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamana koa ilay izy. Fa alina be zareo manary fako dia avy eo bilodozera tsisy tany atoriana. Fa paraparain'ny andro izy ilay izy amin'ny 4 vao miala eo. Mitronga ny makany dia vao maika mitofaka be ilay fofony. Satria miavoavo be mihitsy io arindry zareo. Tamin'ny lady ary ilay nariny tempo voan'ny arabe dia nitsongisy ny bilodozera nakaty. Angatanay zany mbo misy fandraisana andraikitsanay ety Tambary ety fa dia mijaly mihitsy izay amin'ny fofony. Manirem-ponina eny amin'ny manodidina fanaovana tsinontsinona azy ireo ny zava-misy. Tsy misy intsony ny fijerenany maha-olona fa manao izay saim-patany ny ben'ny tanàna. Na eo aza nefa izany manao antsoavatra ireo fianakaviana mipetraka tsy lavitra ny misy ity fako mivangongo ity ny mba hanalanina ireo fako ireo sy hanaterana izany eny Andralanitra izay toerana natokana nametrahana ireo zoridira amin'izay. Mbola lavitra kosa ny ezaka amin'ny fampihenana ny tahapahafatesan'ny zaza raha ho antsika eto Madagasikara raha araka ny tasitra izay navoaka androany tesy Anosy. Anisan'ny miara-manatratra ny tanjona amin'izany moa ny eo anivon'ny USAID. Avitra solondraibe sy tokitra Marla. 500 amin'ny arivo ny tahapahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona ho antsika eto Madagasikara. 570 amin'ny arivo ho an'ny zazalahy, raha 470 ho an'ny zazavavy. Araka ny vinavina tarehy marika navoakan'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2022. Nahita-pidinana izany nanomboka ny taona 4,770 no makaty, izay nahitana tany ambony indrindra 70%. 20 amin'ny arivo kosa ny tahapahafatesan'ny zaza voateraka. Maro no antony nahatonga izany ary nanampitrotraka azy ny fandalovan'ny rivo-toza sy ny aretina maro toa ny Covid, ankoatra ny tsy fahampian'ny toeram-pitsaboana. Mifandraika amin'izay ny fampiarana ny paikady mikasika ny resaka fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindrana ara-pianakaviana. Maro ireo mpiara-mombonantoka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ahatrarana ny tanjona lehibe ny fampidinana io taho io farany ambany. Misy ny tetikasa AMCGL na Momentum Country and Global Leadership izay toanan'ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID. Sehatra fitony san'ny ity tetikasa ity dia ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fandrindram-piterahana, ny ady amin'ny tazomoka, ny fanaovam-baksiny, ny fanjari-tsakafo, ny fampitaovana arak'olona ary ny aretina Covid izay mbola mitoetra hatramin'ny ankehitriny. Tanjona lehibe apetraka amin'ny tetikasa ny fanohanana amin'ny politika ampitantanana sy ny paikady nasionaly ary ny fampitaovana sy ny fampiofanana ireo mpisehatra ara-pahasalamana amin'ny sehatra tsy miankina. Ka raha nanomboka tamin'ny volana Jolay teo ny projet MCGL hatreto aloha dia tamin'ny farany 2024 no iasantsika fa mbola miankina be da be amin'ny resaka ifanaovana amin'ny mpamatsy vola sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ilay izy. Dia raha ny toerana iasana miasa amin'ny région 5 iasan'ny USAID eto Madagasikara ny projet nisan'izany ny faritra varatra rehetrarehetra sy ny tsinanana ary ny voatany sy ny andrefana. Ny malagasy rehetra no hisitraka ny tetikasa misandrahaka amin'ny distrika enimpolo manerana Anosy ity tetikasa ity. Ankilan'izay dia tsy maintsy atao ihany koa ny fanentanana ny tokony hanaovan'ny rehetra vaksiny miady amin'ny Covid-19. Ny olona rehetra dia azo tombony amin'ilay projet raha tsy tentsika afaka tsy ny hoe vaksin'ny Covid-19 fotsiny tokony hoe ny vahoaka malagasy iray manontolo tokony afaka misitraka ny tolotra vaksiny eny amin'ny privé, tsy eny amin'ny privé ihany fa eny amin'ny centre ny fanjakana ihany koa. Vaksiny dia tsy aferan'ny fanjakana ihany, tsy aferan'ny mpanetana ara-pahasalamana fa isika rehetra nareo mpanao gazety eo anatiny izay tena antenaina mihitsy anampy amin'izay fanentanana vaksiny izay. Ny tetikasa mazava ho azy tena tsy maintsy miditra lalina amin'izay satria io no fantatsika fa ny vaksiny tsy ny vaksiny Covid ihany fa ny vaksiny rehetrarehetra mihitsy
ary afaka ny fitentsika malagasy hoe aloto misoroka toy izay mitsabo io ihany no manampy antsika hiaro amin'ny aretina maro samihafa eto Madagasikara dia projet dia tena manampy betsaka amin'izay tosika fanentanana ny amin'ny resaka vaksiny amin'ny ankapobeny izay. Olana goavana sedraina anatin'ny ady atao amin'ny fanenana ny taham-pahafatesan'ny zaza ihany koa ny tsy fahafantarany rehetra ny lalàna amin'ny fen'ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana ary ny andraikitra raisin'ny lehilahy amin'ny ity ady ity. Tanjona lavitrezaka ny mba hisitrahany rehetra ny fitsaboana mitovy ao anaty kalitao. Nisy androany ny fanolorana ity tetika sa Momentum Country and Global Leadership tetsy anosy ny arahana tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-mobonantoka rehetra. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina Kosindray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny farany herinandro lasa teo jiolahy 3 nanafika tokantrano iray tao Mahatsinjo Antsirabe faharoa no voasambotry ny fokon'olona ary maty ny fitsaram-bahoaka. Tsy aivina fa 8 lahy ireo niditra ankeriny tao an-trano nandritra ny fanafiana amin'ny tampiadina nataon'izy ireo. Lasa tamin'izany ny vola 3 hetsy ariary niaraka tamin'ny entana rehetra tao an-trano. Noratrain'ireo olon-dratsy ihany koa ny vehivavy iray tompontrano mialonina ny sirany. Raikitra ny fanarahan-dina ataon'ny fokon'olona. Vokany nisy iray tamin'ny jiolahy niaraka tamina vehivavy iray piraitsy kombakomba taminy no voasambotra tao amin'ny fokotany Antsahatello. Ankoatr'izay nahatratra ny roa tamin'ireo mpanafika ihany koa ny fokon'olona tsy lavitra teo. Voatoraka ny famaky ireto jiolahy ary naratra mafy. Nentina hopitaly saingy tsy tana intsony ny ain'izy ireo. Marina fa sampona ao ambohy tsy manova avokoa ireo voasambotra ireo na ireo olona namony ainy. Ny entana nangalarin'izy ireo kosa dia efa tafaverina tamin'ny tompony. Efa eny am-pelatana mpitandro ny filaminana ny raharaha amin'izao ary mbola mitoy ny fikaroham-baovao sy ny azalambo atao amin'ny jiolahy hafa tafatsoka. Eo amin'izay vaovao ny tranga mpiarahamonina izay atrany nisy andian'olona mpitrandraka volamena ho sahatony mandro tsara nanao amboletra tao amin'ny toerana hipetrahany tompo-tanàna. Efa nanomboka nangady lavaka izy ireo saingy tsy nanaiky izany ny tompo-tanàna. Ny fandona ny rotonta ary ny afara tamina dorisando ary toeram-pivarotana iray no fantatra voaroba fa voaroba akoatry ny olona naratra. Ampolony noho izany no tsy manan-kialofana ary tsy manan-kankohanina amin'izao fotoana izao. Atreto, olona 10 no fantatra fa voasambotra ary mbola mety kosa ny fikarohana ireo hafa navandoza. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena, anio alina sy rahampitso no tontosaina ny lalao manasa-dalana ho an'ny fiadiana ny amboara maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny Katarany. Samy manana ny lazany eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra moa ny ekipa 4 hiatrika izany. Ny mombamomba ny Kroasia sy Argentina kosa izay hiatrika ny lalao androany alina no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiany Ravirazafa Mahirina sy Andrakoto Malala ity. Anio alina no tanterahana amin'ny kianjan'ny Lusail Stadium lalao manasa-dalana voalohany. Eo amin'izany Kroasia sy Argentina. I Kroasia no vice champion satria resin'ny Frantsa tamin'ny taona 2024 ateo amin'ny famaranana. Tsy anaiky moritso noho izany ny vatrenina i Kroasia. Ny andao lalao antenatenany efa nasion-dratoy izany tamin'ny fanilian'ny Breziliana teo amin'ny ampahafahifadalana. Mafy anefa ny nandry ny Kroasia satria Argentina koa tsy anaiky mora. Mikatsaka naram-boninahitra fahatelo izy ireo. Resin'ny mazava i Pays-Bas teo amin'ny ampahafahifadalana. Nanao ny antsio zavatra Lionel Messi ary mety tonga dia hiditra i Tagliafico amin'ny manasa-dalana amin'ny Kroasia ity. Ireto mety ho alatry ny mpanazatra ho an'ny Kroasia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Souza, Brozovic, Kovacic, Modric, Vazalik, Kramaric ary Persik. Ny an'ny Argentina kosa ditra voalohany Martinez, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Molina, De Paul, Fernandez, McAllister, Tagliafico, Alvarez ary Messi. Atao mazatra tia ho tantarain'ny mpanao gazety ny MPS Radio Mivantana ny lalao ao amin'ny kianjan'ny Lusail Stadium. Izany eo amin'izay vavaony maresaka iray sampirenen'izay atrany isika dia mitoy hatramin'izao aloha izany tsy ny olana ao Peroa taorian'ny fanesorana ny filohany Pedro Castillo. Ny tokony ny vahoaka manohana azy ary miantso ny ialany filoha mpisolo-toerana dia Idina Boluarte izany. Efa olona 7 izao no fantatra fa namony ainy nandritra ny fihetsiketsehana. Sary sy rindran-tsary Manora Andriamalala. Omaly, olona manodidina ny 2 no nanakana ny raharaha rehetra tao amin'ny seranam-piaramanidiny Arequipa. Tanàna faharoa lehibe indrindra ao Peroa, manohitra ny fitantarana ilay filoha vavao mpisolo-toerana. Mosakana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny vato,
kodiarana mirehatra ny lalana miazo ny serana mpiara-manidina. Nandefa bamba mandatsadranomaso ny mpitandro ny filaminana. Olona 5 no namony ainy nandritra ny fihetsiketsehany omaly. Tao anatin'ny 2 andro tafiakatra 7 ny maty ka tanora eo anelanelany 520 sy 820 taona ny telo. Manamafy ny mety asarotra ny raharaha ny firenena mikambana misana ny zon'olombelona ka miantso ny tompona andraikitra rehetra ho tony. Efa nanao fanambarana ny filopisolo-toerana izay nanao fiainana herinandro izay fa moka volavolan-dalàna anaovana fifidianana ny volana aprily 2024 izao. Raha tsy tokony isy fifidianana raha tsy amin'ny taona 2024. Miamafy ny fitokonana ataon'ny manoana Pedro Castillo nanomboka omaly. Miantso ny fahamoana azy. Tsara ny mampatsiahy fa voaroroy amina resaka kolikoly ity filoham-pirenena ny Peroa teo aloha ity. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay ary no manakatona ampezan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra isy ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Sempervy. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampisy indray tompoko.